hoy aho hoe tehaka ho anareo, tehaka ho anao. Ny arabanao navidy zato dingana tsy efa ny rehetra. Nentiny natao na nisy fingapingana toy ny tarigetra. Reo mempy ny fanesy, ny maika koa namelona ny heriko isandratra. Ianao no ilay mpandresy, ka sitraka stelina ny kirina mianatra. La ilombiandoha tsy araraka intsony, fa solika vaovao, ka de mirary soa, hisonotra ao ambony, tehaka ho anao. Mahay lamako avokoa ary dia hoy aho hoe isa moa namorona an'izay lamako zay, zay mbo an'izay mahalala. Mbola velona izy. Iza? Fixement. Any izy any, pasteur Paul Tily. Marina le voalaza teo hoe Tily. Ia, dia izay no namorona an'izay lamako. Tonga hatrany izy zay hatrany Amerika zany lamako zany reton'ny malagasy hatrany. Farany tsinikely indrindra dia fanaterana ny fisaorana mitafitafy ho an'ny IFM voalazan'ny Andriamatoa mpanolontsaina ao maso malagasy amin'ny UNESCO raha teo zany. Ny IFM no anisany angady nananana ny vy nahitana nentina nanorona izao fampianarana izao ka tonga hatramin'izao fitsanganana sampana fimpima frantsay izao. Ny IFM izay tarihin-dramatoa Francine Ranaivo. Izy ary ny tena nahafaly ahy dia ny fahazotoan'ny mianatra, ny fikirizan'ny mianatra tao anatin'ilay izy na dia zao ny tsara ny tenin'ny fanaovanay alina raha ny fampiantso an-tsofin-davitra hoe za na dia jerenareo amin'izao endriko izao aza hoy izy mialatsiny fa lazaiko ampabe masety. Ohatrany lazaina, ohatrany eritreretina hoe vazahazana ny fomba fiteniko na ny fomba fisehoko, fa izaho dia tena manana ny fanahy malagasy tanteraka ao anatiko ao, ka izay no anisany nanosika nianatra ny kabarika dia mankasitraka hoe la velona anie ny IFM ary ny sampana fimpima frantsa koa tsy ho fantiaingana.